Amin'ny fifaliana lehibe indray no azosoana rahatokantrantsika ny amin'izao anio izao a. Ny ambasadera-ny Yahosoa Elia no mandroso atokantrantsika mitondra ny fampianarana anarana faharoa indray tsika ny amin'izao fotoana izao. Dia amin'ny firavoravoana lehibe no iarahantsika indray ary miarahaba manokana ny dada malalaka Yayavaza izay mampitondra an'izao teny izao a. Ary miarahaba manokana koa ny Yahosoa izay tompony fampianarana koa izay avy any amin'ny dada mala Yayava ary dia voninahitra ho anazy menaka. Dia mamerina ny fiarahabanantsika rehetra totokantrano tena koa ny ambasadera-ny Yahosoa Elia no mandroso atokantrantsika indray ny amin'ny teny hoe tia dia mamerina ny fiarahabana an'izay rehetra mbola tsy nahiny ihany koa izany a. Dia samota iny Yahosoa daholo. Narana faharoa ny fampianarantsika ny amin'izao anio izao ary mitondra ny lohateny hoe ny anaran'ny Yayava dia novain'ny olombelona hoe Allah. Moa izany Andriamanitra ny Silamo izay alaza ao any tsy malala na hoe Jehova ho any Andriamanitry ny protestanta ny dikan'izay ary hoe Yahve ho any Andriamanitry ny katolika ny dikan'izay. Fa maninona moa izany izy io no novaina? Izay izany ilay resatsika. Dia hatrany manome valiteny ary ho averimberiko ity valiteny ity hoe nanararoatra ny atezeran'ny dada Yava ny olombelona satria rehefa nanota ireo zanak'Israely ireo dia nanararoatra an'ilay atezeran'ny dada Yava izay nisy teo amin'ny zanak'Israely ny olombelona. Ina ny antony? Satria ny olombelona rehefa nahita hoe tezitra dada Yava tamin'ny zanak'Israely izay nanota teo anatrehany dia nandray fanapa-kevitra dada Yava hikapoka sy hamely ary hamono an' zareo ary hisaraka amin'ny tanteraka. Ary nanomboka teo dia tsy nisy nafantatra ny dada Yava intsony ny zanak'Israely. Eny ny fahatrany amin'ny anarany aza tsy fantany. Ka rehefa tsy fantany moa ny anarany izany dia mazava ho azy fa tsisy mahay intsony. Ary rehefa tsisy nafantatra intsony ny olombelona dia nanomboka teo amin'izay dia namorona ny anarany amin'izay ny olombelona rehetra rehetra. Tao ny katolika romanina nanomboka namorona ny azy koa. Tao izany ny silamo namorona ny anazy koa. Silamo dia tena nisy namorona boky spesialy ho an'izay mihitsy izy. Izay no nahatonga nanome an'ilay daty hoe raha ny fivavahana silamo angaika taty amin'ny taona +600 taoriana l'an 0 nefa ny boky ny Israelianina boky ny Jiosy dia efa tany amin'ny -1900 tany ho any zany. Chiffre approximative moa izany fa izany hoe milaza ny mahatranainy azy. Ny boky ny Mose izany dia efa tany amin'ny taona -1500 -1400 tany ho any. Chiffre approximative daholo zany hoe daty manakaikaiky ny maro satria fa ela loatra izy dia tsy hita intsony ilay tena hoe précis tena daty précise mihitsy. Ka eo amin'izay sary izay dia milaza amintsika mihitsy fa efa boky efa taty aoriana daholo izany ny boky misy. Raha antsika ny katolika romanina dia tany nomboka tany amin'ny -100 tany ny tena nanjakanjakan'izareo tao amin'ny fahatry Israel. Nanomboka nanjakazaka izy dia rariny zareo raha namorona ohatran'izay koa ny protestanta koa namorona ny azy izy taty aoriana ela be taty koa izy mba namorona ny azy. Zany hoe samy namoromorona ny azy teny daholo izany nanararoatra ny fisarahan'ny dada Yava tamin'ny zanak'Israely satria tsy nahay niantsony eo Andriamanitra intsony ny olombelona. Dia teo ilay fanararotana ilay olombelona Israelianina izay resako izay tsy afaka niantsony Andriamanitra ny satria niady tamin'ilay Andriamanitra ny Yayava dia nanararoatra daholo namorona anarana ny olombelona ary indrisy tonga hatrany amin'ny namorona boky mihitsy ny aza dia samy nanao ny azy izay. Ka ho azavaiko amintsika tokoa hoe tena nisy ve izany hoe tena tezitra marina ve tamin'ireto zanak'Israely dada malala Yayava ary vokatran'izay atezerana izay dia nisaraka taminazy dada malala Yayava. Rehefa nisaraka taminazy dia lasa tsy fantatra intsony ilay anarana. Daholo jerevantsika ary ny
soratra masina. Jerevantsika ara ny soratra masina araka ny voalaza ao amin'ny tadiavaka ampidirintsika zany teknisiana sady manolotra manamboatra ihany nareo ao anatin'izany sary tetra zany. Araka ny voalaza amin'ny bokin'ny Isaia toko voalohany misy angeny tao jerevantsika voalohany. Isaia toko voalohany mikasika ny amin'ny hoe ny atezeran'ny dada Yavata amin'reto zanak'Israely reto zany. Raha mameno zany dia mba somaraiketsaka kely ao mety tsara. Isaia toko voalohany dia vakitsika manomboka amin'ny andinin'ny faharoa avy hatrany. Zao ny vakitsika zany. Hoe eto zany tsika dia ahitany atezeran'ny dada Yavata tamin'ny zanak'Israely ary nanompo andriaman-kafa ry zareo ka izay mihitsy natezitra ny dada Yavata ary nanao tsy mety izy. Zany hoe niantso andriaman-kafa reto Israelianina reto ary nisarahany dada Yavata dia lozika be zany rehefa niala tokoa dada Yavata dia niverina tamin'ny andriaman-kafa natsotsony zareo izy ary hafa indray koa no niditra teo. Any hoe tena mampalahelo mihitsy ny sara mitranga amin'ity olombelona ity fa izay no tonga antsika nanome an'ilay daty mihitsy ny ambasadeur-ny Elia hoe ity nge ny daty dia jereo tokoa fa tena nialanareo ny anarana mahafaka amin'ny fahotana satria mantsy ny tena marina io Andriamanitra io tena tsy tia fahotana izy ary tena halany mihitsy n'izany fahotana zany, tena tsy mety aminy mihitsy izay teny izay. Aloha vakitsy ny Isaia toko 5:20 anomboantsika anazy aloha amin'izay resaka fahotana izay hoe tsy mety aminy mihitsy io fahotana io. Ka raha ianao zany mpanota, ny fivavahanao miteraka anao mpanota, ohatra mpanotanao rehefa tsy hayavana iantsonao dia efa mpanota ianao. Raha vao miteny hoe Andriamanitra Abrahama ny Andriamanitra anao ka tsy hayavana antsonao dia mpanota ianao satria io ny orizinalina antsony Abrahama. Ka raha misy olona manova an'izany dia efa tsy Andriamanitra Abrahama miaraka aminazy. Lozika be nge zany. Na ianao koa ry comprendre an'izany hoe i Abrahama kosa ve tany amin'ny lamoiny 2000 tany ho any no nisy dia izy niantso hoe Yahvata ao anatin'ny bokin'ny Israely any. Dia misy ve olona mamorona boky hafa teoriana ity dia mamorona anarana hafa izy miteny hoe Andriamanitra Abrahama ihany no antsony. Ahoana moa ny ampitombona an'izany kosa ny aminao? Na ianao ngira dia micomprendre hoe tsy marina ity sary ity. Ka noho ny amin'ilay tsy fahalalànareo no mahatonga ny Elia mampianatra ankehitriny hoe jereo amin'izay ny marina. Satria Elia nirahana hamonjy dia tonga hamonjy. Ary tena hamonjy mihitsy ary manoro hevitra nareo mba ho voavonjy nareo. Ao vaketsika ny Isaia toko 5:20 andininy voalohany sy ny faharoa iarahantsika mijery tsy mamaky vonina ry dada Yavata sy Osla. Endro ny tanany Yavata tsy fohy fa mavonjy ary ny sofiny tsy lalidalaovana fa mary. Fa nielokareo ny hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy. Io zany no mazava be ny tena Andriamanitra fa io Andriamanitra io dia tsy mihaino ny mpanota noviana novia ary tsy mety mifandray amin'ny mpanota ary tena halany mihitsy ary mandingana mpanota mihitsy ny ary moa izy io. Nketsika jery tena Andriamanitra fa dia ho arantsika araka an'izay mihitsy izy hoe araka ny bokin'ny mpaminany dao jerevantsika indray jery toko sy andiny hafa indray tsika aloha hijery kely anankiray tsika aloha satria mampianatra dia tsy maintsy manome anareo kotsiny hoe koa misy tenty mba ho jerevantsika. Ao amin'ny Jeremia toko 6:20 dia andininy 7 sy ny 9. Jeremia 9:18. Jeremia 16 dia 9:18. 16, voilà. Netsika jery an'ity tenty indray. Jeremia 16 9:18. Fa izao no lazainy Yavata. Io zany le hoe teny milaza mihitsy hoe tena tsy manaiky zavatra tsy mety io Andriamanitra Abrahama io. Ohatra lehilahy iray manambady anankiroa na telo na efatra na dimy na folo na 20 na 30 efa fahotana zany amin'ny Andriamanitra Abrahama io satria ilay mpaminany faran'izay nirahy izay Israelianina satria hoe miaino ny tenin'ny mpaminany nareo dia ny mpaminany Israelianina farany dia
lay antsoina hoe Yahosoa. Mbola ampianariko antsika mihitsy moa anarany Yahosoa io koa. Fa io ny mpaminany farany, tsy Jesosy zany ny anaran'izy io na Jésus. Non. C'est un faux nom zany. Anarana diso zany, anarana grika zany. Tsy mpaminany Israelianina zany Jesosy zany. Any amin'ny grika any zany Andriamanitra ny grika zany. Fa ny mpaminany Israelianina farany Yahosoa no anarany. Zay. Ary zay Yahosoa zay mihitsy no namoaka fanambarana mihitsy hoe aoka ny lehilahy anankiray hanambady vehivavy anankiray, ary aoka ny vehivavy anankiray hanambady lehilahy anankiray, fa zany ny didin'io Andriamanitra Yahva io. Zay. Raha namboarina ozy ny olombelona dia lahy sy vavy no namoronany azy, ary lehilahy ray manambady vehivavy ray, ka ahoana moa zany nareo lasa manambady be dia be? Zay nge tenen'ny mpaminany farany hoe. Ary tsika tsy maintsy mihaino ny tenin'ny mpaminany Israelianina. Tsy mahazo mihaino teny ankoatra ny mpaminany Israelianina satria mpaminany Israelianina no henoina. Hiditra amin'izay antsika rehefa avy eo fanaovatsika hiditra amin'ity le Jeremia 16:3. Jeremia 16:9-18. Fa izao no lazainy Yahva tompony maro, Andriamanitry ny Israely. Indro atsahatra amin'ity tany ity eo masonareo sy amin'ny andronareo ny feo mifaly sy ny feo miravoravo, dia ny feon'ny mpampakatra sy ny feon'ny ampakarina. Mandeha mankany amin'ny Israelianina zany le teny satria tezitra be dada Yahva. Dia tena ho atsahatra eto amin'ity tany ity izy eo masonareo ny feo mifaly sy ny feo miravoravo, dia ny feon'ny mpampakatra sy ny ampakarina. Ary raha ambaranao amin'ity firenena ity zany, dia zany teny rehetra zany ka hoy izy aminao hoe nahoana moa Yahva no milaza zany loza mafy rehetra zany hamelezana anay? Fa inona moa no heloko anay? Ary inona moa ny fahotanay izay nanotainay tamin'ny Yahva Andriamanitray? Ity ny valiny lazao amin'ny hoe noho ny nafoizany razanareo ahy, hoy Yahva, sy ny nanarahany andriamanikafa sy nanompoany azy sy ny ankofany teo anatreny, ary ny nafoizany ahy ny tsy nitandreman'ny lalako, ary ny tenanareo koa ary nanao ratsy mihoatra noho ny razanareo. Zany hoe sady manompo sampo manao tsy mety zany. Fa ianareo aza samy mandeha araka ny ditry ny fo ratsinareo avokoa ka tsy mihaino ahy. Ena ny hitranga ao amin'ny 7:10 ary ny faketsika le ina le hitranga. Ka dia horoahako hiala amin'ity tany ity ianareo, ho any amin'ny tany izay tsy fantatrareo na ny razanareo. Any no anomponareo andriamanikafa andro aman'alina, sady tsy hamindra fo aminareo mihitsy aho. Zay ny zavatra navahana. Vokatr'ilay izy nanompo andriamanikafa dia nivadika tamin'Andriamanitra, dia tezitra io Andriamanitra io. Noho izany, raha vao Yahva no anarany, dia io Yahva io tsy tia Andriamanitra fa fangaro aminy, ka hovanao ny anarany. Rehefa hitantsika zany fa Yahva no anarany, dia tsy azo atao intsony ny miantso hoe Allah, satria izay ny Andriamanitra Abrahama. Tsy azo atao intsony ny miantso hoe Jehovah, tsy azo atao intsony ny miantso hoe Yahvé. Ny katolika romanina sy ny protestanta efa nanala an'izay anarana zay, ary ny ankizy fa diso ny anazy. Dia sa misy zany tonga saina izay mbola tsy mety ho tonga saina, fa mazava be ny ilay teny. Zay na tonga antsika nianatra n'ilay lesona tamin'ny voalohany hoe iza ny anaran'ny Andriamanitra Abrahama. Ka raha vao diso io anaran'Andriamanitra Abrahama io no ovainao zavatra hafa, dia efa mpanoty ianao. Raha vao niantso hafa ianao zany dia efa klasy mpanoty ianao. Tsy azo lavina zany fa teny marina nge zany. Rehefa tsy mino dia andany eno tsara efa ampianarana larana voalohany fa ho fampitohy moa tsy ny voalohany sy ny faharoa. Zay no mahatonga ny Elia manoro hoe teto no natomba nareo nanovany io anarana io. Zany hoe nisy nanararoatra ilay zava-nisy tao Israel. Nararotiny sasany ilay zava-doza nitranga tao Israel ny amin'ny adezeran'ny dada Yahva tamin'ny Israelianina, nisy nanararoatra. Ary dia novaina amin'izay zany anarana zany. Ka tonga eto ny zanaky ny tompon'ilay anarana, zanak'ilay Yahva, ilay misy miteny hoe nga misy Andriamanitra miteraka izany. Ka izay ilay tenin'ilay Andriamanitra Abrahama rehefa nandefa an'ilay mpaminany farany izy. Ka ny mahatonga ilay olona misy tsy mino an'izany mantsy, kefa diso hatrany amin'ny voalohany nareo. Ny hainao ilay Andriamanitra tsy izy nareo dia lasa Andriamanitra tsy izy nampianatra nareo zavatra tsy marina, dia tsy nenonareo intsony ilay teny Andriamanitra Abrahama tary amin'ny bokin'ny Israelianina.
Za zany mamerina foana hoe aleontsika miverina ny bokyny israelianina foana am'izay satria any israelianina io andriamanitra io fa tsy any afa firenena andriamanitra ny israely raha voa hoe i abrahama dia israelianina ny tena mahay an'izay dia zareo i mose satria andriamanitra mose izy dia i mose manana ny bokyny atao hoe sefer torah efa nampianariko antsika koa ao anatin'ny sefer torah ny bokyny mose zay tsy azonao lavina mihitsy ary io sefer torah io tena ao anatin'ny teny jiosy io ny anarana hoe sefer tena teny jiosy mihitsy izany olo resantsika zay rehefa miditra amin'ny hoe mpaminany israelianina tsy maintsy horana dia voavoaka eto aminao koa hoe teny jiosy mihitsy nge ao anatin'ny lalàna jiosy nge zany teny hoe sefer torah zany anarana jiosy anarana bokyny jiosy zany eo mihitsy zany teny zany fa tsy hoe zany mamoromorona azy eto fa tena anarana fiantsoana ny bokyny jiosy ny to hoe sefer zany ary ny mpanoratra dia sofer na zareo soferimina zany aferantsika aminy izy iny fa tsy aloha dia mijery hoe ny fahotanao dia efa manomboka miantso andriamanitra tsy izy ianao rehefa tsy hahavanna tsonao dia efa andriamanitra tsy izy iny dikan'izay fa zay ny fahamarina ary mampanotanao sahady zay ary porofon'izany ianao manambady be diabe raha olona ray manambady rosy telo sy efatra na mijangajanga efa fahotana daholo zany ny fanompon'andriamanitra tsy mitovy amin'ny hahavany ianarany dia efa fahotana zany satria voaporofo mihitsy ny tao amin'ny larana voalohany fa tena ianaran'io andriamanitra io dia hiayava ary tezitra izy raha voanovaina io anarana io tezitra mihitsiny izy ary nisaraka tamin'ny israelianina ary io fisarahana io mihitsiny a no nahararotin'ny sasany amin'izay reto olona tsy matahotra an'andriamanitra eto zay eny mahatonga na miteny amin'ireo olombelona amin'izao génération zao hoe raha nisy nao tsy mety ny tany aloha tany aza manareo manaraka ny tsy mety miaraka aminazy raha misy nanao tsy mety ny tany aloha tany dia aza rahanao oka ianao tsy hipetraka ao amin'ny plasiny hoe rehefa fantatra fa tsy mety dia mbola rahana ihany aza manao an'izany tsotra fa andro ny fahalalana zao aleontsika mihitsy ny fahalalana dia ny marina zay na tonga ny eliana ampianatra ry hoe iza ilay andriamanitra abrahama ka raha vao novainao zay hiayava zay a novainao hoe alana jehova na yave efa tsy mety na izy mety ho antsoina any fa reo moa zany tena azo zany hoe bebe mpiantso reo zany fa be diabe ny miantso akoatran'io dia trandefa mazava ny teny dada hiava hoe tena tenanareo mihitsy tena tezitra aminareo mihitsy moa zany zay teny dia nake jevatsika fa ianareo samy mandeha amin'izay araka ny diky ny fo ratsy nareo vokoa ka tsy mihaino anareo ka dia oroako hiala amin'ity tanytynareo ho any amin'ny tany zay tsy fantatra nareo na nyrazanareo ary any ho anymponareo andriamanikafa andro amanalina ary tsy hamindra fo aminareo aho tena dada hiava mihitsy zany no teny hoe aminompo andriamanikafa amin'izay ny afaranareo dia io amin'izay forona amin'izay ny andriamanikafa be diabe tsioko namoron'andriamanikafa amin'izay ny olona hoe anompo andriamanitra na ny israeliana raha tratrana izy koa dia jerentsika ny israeliana fa nisy israeliana nge zao mihinona zany jehovah jesosy zany inondro zareo ane zany efa dia andriamanitra ny grika be zao dia inondro israeliana samy manaonao foana dao zao ny olombelona rehetrarehetra eto ambony tany am'izao tsika miteny zao zay ny antony nandefasany dada mariayava naniraka ny elia hoe andana avy reny ny olona itodry satria ho avy ny loza aorinany elia dia loza matsiravina amin'ity taninareo ty ary efa mandeha zany loza zafatsy hoe ho avy miara mandeha amin'izao elia mitory aminao zao mandeha zany loza mamelinareo zany ary ho tratra amin'izay nareo dia aza mitady solution fa manatona ny elia fa aty amin'ny elia ny lakle marina zay aty amiko aty ny lakle rehefa te vonjey anao dia manatona ny elia mazavabe zany dao avy to atsika koa indro avy ny andro hiava zay tsy anaovana intsony hoe raha velona koa hiava zay antona zanak'israely niakatra avy tany Egypta fa izao kosa raha velona koa hiava onisy teo zay antona zanak'israely niakatra avy tany amin'ny tany avaratra sy avy tany amin'ny tany rehetra zay nandroany azy tena nivadika ny tantara zany zay antona zanak'israely niakatra avy tany amin'ny tany avaratra indray sy avy tany amin'ny tany rehetra
fa ampidiko ho any amin'ny tany zay nomeko ny razany. Izany hoe horoahana ny zanak'Israely ny dikan'izay ary ho voaroko ao amin'ny taniny izy ary ho lasany amin'ny avaratra any amin'ny rehetrarehetra manerana azy tontolo zao. Dia tokoa ny zanak'Israely fa tena voaroka tanteraka mihitsy any. Tsy misy afaka mamaly an'izany nyzao tontolo zao fa tena voaroka ny zanak'Israely. Inona moa izareo le naverina tamin'ny taona 1822. Tamin'ny taona 1822 izy zanak'Israely vao naverina tamin'ny taniny. Araka ny tenin'Andriamanitra hoe raha verina koa hiavaka hamerina ny zanak'Israely hiala avy any farany avaratra sy hiala any amin'ny tany rehetrarehetra. Izany hoe fampodinan'ny Israeliana hiverina amin'ny taniny zany no fa vinan'iny eto indray. Izany hoe tena nyroahany dada hiavany zanak'Israely ary tena ho avy nefa ny fotoana miarinana anazy. Efa niverina zareo tamin'ny taona 1822. Saingy mbola misy jiosy be deaibe any ipetan-dranomasina any fa tsy ao Israely. Reny ilay anisan'ny tadiavin'ny Elia mizotsika amin'ny teny zao hoe miverena ianareo fa nanao ny tsy mety any ianareo e. Izany mahatonga anareo voaroaka io. Dia mbola sy tonga saina ihany ve ianareo? Ry Israelianina, ry hafa fireneny mba tonga saina daholo. Dia nitoizantsika ihany ilay teny fa za moa dia tsy maintsy manaratra antsika foana. Izao fa ho ampidiko any amin'ny tany izay nomeko ny razana izy. Indro izao aniraka mpanovo maro hiava izay hamovo azy. Ary rehefa afaka izany dia aniraka mpihaza maro izay hihaza azy any an-tendrombohitra sy ny havoana rehetra ary ny antsefatsefaky ny aram-bato. Mpamovo moa zany izany hoe izany mpamovo izany ngamany hoe mpanenjika ve dikasa tsy haiko le teny gasy mpamovo zany. Zay. Zany hoe enjehako mihitsy nareo izy dada hiavary tsy amelako mihitsy ireo raha tsy potika. Fa ny masoko dia mijery ny aleny rehetra ka tsy miafina mitavako mihitsy zany. Ary tsy takona amin'ny masoko ny elony. Alohan'izany nefa dia hovaliako avy sasaka ny elony sy ny fahotany noho ny nandotoan'ny taniko dia ny namenoan'ny lovako tamin'ireo fatiny sampony sy ny fahavetavetany ireo. Tezitra mihitsy ny dada hiava lazay ny fahafatiny sampony mihitsy. Atezerana nge zany. Any hoe samposampy fatiny sampinareo toy ny entinareo aty. Ohatr'izany izany. Nanompo Andriamanitra tsy izy ny zanak'Israely. Ratsy be ny zany. Za tena mampitodika ny saina rehetrarehetra indao tsika hitodika. Fitiavana anareo zao. Andriamanitra hafa daholo ny antsoinao rehefa tsy hiavany antsoinao. Andriamanitra hafa io ary mendrika no potehana koa ianao. Dia izay no mahatonga ny hoe ho arantsika amin'izay hoe nanomboka teo satria roany dada hiavany zanak'Israely tsy nisy nahay ny antso anazy tsony. Izay ny hafarany noho ny amin'ity Andriamanitra hafa natsony zareo ty. Tena tsisy nahay ny antso anazy tsony. Ohatry jerefantsika amin'izay ny ten'Andriamanitra hoe tsy misy mahafantatra azy tsony ny olona. Dia ny zanak'Israely. Foana hatrany amin'ny famonjena ho an'ny zanak'Israely. Isaia 9. Vakitsika indray ny Isaia 9 manao koa mendinin'ny 7. Ia vakitsika. Hoy izy mandehanaka lazao amin'ity firenena ty hoe mandrenesa mandrakariva ihany ianareo ka nefa aza mahalala. Mijereva mandrakariva ihany koa ianareo nefa aza mahafantatra. Ataovy adala ny fon'ity firenena ity ary ataovy lali-dalovana ny sofiny ary ataovy mikipy ny masony. Fa andao ahita ny masony dia andre ny sofiny dia alala ny fony dia hibebaka izy ka ho sitrana. Eto izany tenin'Andriamanitra dia efa nametraka mihitsy ataovy adala ny fon'ireo olona reo. Rehefa avy ny menomenona izany dada hiava hoe ho aripako nareo fa tena nanompo sampinareo. Niantso Andriamanitra tsy izy nareo. Nanao ny adalana faratampo nareo. Dia namoa izany raha tsy efa manao foana daholo koa nareo. Rehefa tsy hahiavany na tsonao dia efa manompo sampy ianao ny dikan'izay. Rofon'izany efa ny alamy katolika romanina sy ny protestanta ilay anarany hoe Yavé sy Jehova. Fa misy mbola tsy nanalany azy. Aty izy manana boky hafa mihitsy fa eo nefa ny tena mipetraka hoe raha tsoinao ny Andriamanitra Abrahama. Mahina tsy hahiavany ny antsoinao. Fa ny tena mipetraka aminareo izay miantso Andriamanitra ankoatra ny hahiava io. Satria ny rahantsika nijery mihitsy ny originalina ilay anarana tao amin'ny bokin'ny Jiosy
niraisika mihitsy ny hoe raha ny bokyny jiosy dia tany amin'ny taona moins 2000 sy 1500 tany any ny bokyny Abrahama sy Mose. Fa raha ataontsika raintsika eto ny boky hafa raha ny bokyny Silamo taty amin'ny taona plus 600 izy ary ny tokony ho arahantsika. Dia hoe tena mila mipetraka maso tsy miangatra sy tena be fitiavantsika hoe tena hoe raha tena nompon'ny Andriamanitra Abrahama maro ianao izy ny tokony ho arahana. Ny teny tany aloha tany ve zay teny Abrahama mivantana sy teny Mose mivantana ty izy mianakareo no nahita anazy voalohany iny sa le tenin'olona taty oriana taty zay taty amin'ny taona plus 600 no tsara tsy miangatra tsika na ny teny tao amin'ny katolika romanina sy ny protestanta fa saingy zareo efa nanalany azy. Fantahina mipetraka mihitsy izay fa zay hoe tonga Elia hamonjy sy hanavitra. Mbola tsy ndiko mafy aminao mihitsy izany teny izany hoe hamonjy sy hanavitra zany Elia zany solo tenan'ilay Andriamanitra Abrahama Yahva ny raha namonjy ny olombelona ampafantatra ny olombelona hoe tia ny adalana nataonao mbola anao adalana ihany ve ianao dia ho fay ohatran'ny Israely ihany fa tena ny faiziny io Yahva io tsy ny Israely ihany ianao ve mitady famaizana ohatran'ny nazo anazy. Fa ny tena napetrako aminareo rehetra zay mandray azy manderana an'izao tontolo izao. Ery any mametraka fantena aminareo olombelona eto ambonin'ny tany dia eto amin'ity planeta terre nareo ity ianareo olombelona mbola sahanareo ve nanimbazimbany io Andriamanitra Abrahama fa fanazimbazimba anazy ny fanovana ny anarany. Raha Yahva ny netsony Abrahama anazy azo vaina tsony izy efa manimbazimba ianao rovovanao zany. Ary raha Yahva ny netsony Mose anazy mbola manimbazimba koa anao raha hovainao zany satria mpaminany lehibe anankiroa ngery hoe niaraka tamin'ny Yahva. Ka ahoana moa anao ny anazimbazimba ny anarany io hovainao zavatra hafa izy dia amoronanao zavatra hafa mihitsy ny izy. Tsy matahotra ve ianao? Aza miantso any Andriamanitra Abrahama aloha rehefa zavatra hafa ny antsoinao fa tsy mety tena tsy mety ary milaza aminao fa tena tsy mety fa ifandona amina amin'izay ianao dia ianareo. Fa Andriamanitra Abrahama zany tsy azo sangina mihitsy zany. Andriamanitra zany ary tena izy zany ka mamerina ny sainareo olombelona mihitsy ny hitodika any amin'ny tena hoe mba jerevo amin'izay ny manina. Fa ny zanak'Israely izay niaraka taminy rehefa nandika ny teny sy naniotra anazy ary niantso Andriamanitra kafa hatrany dia tena nataony fay mihitsy. Hitantsika tsara fa tena voaroka anie zareo ary tena fay anie zareo lasa ny paritaka manderan-tany anie zareo ary tena fay izy. Hitantsika tsara zao nanaovany Hitler anazy tamin'ny taona ady lehibe nisy tany aloha tany ireo tamin'ny ady lehibe faharoa angamba tsy haiko na voalohany na faharoa tamin'ny jios Hitler anazy iny tamin'ny ady lehibe faharoa. Zava-doza mihitsy anie. Anjarantsika ny mieritreritra amin'izany sary rehetrarehetra zany hoe tsy mamela masana io Andriamanitra Abrahama io rehefa tena tezitra ary tena tezitra izy zao satria ahoana moa ny anarany kosa raha natsoina hoe Yahva tany aloha tany. Ary zareo ary rehefa mira dia manao hoe Alleluia dia zany ihany anarany Yahva ny dikan'izay. Ahoana moa lasa miovana izy tokoa hoe lasa hoe Allah lasa hoe Jehova lasa hoe Yahvé. Ahoana moa natao an'izany kosa izy tena tsy mety kosa ny zany. Ary profozany tsy misy afaka amin'ny fahotanany olona nefa ny eo Andriamanitra io tsy tia fahotana mihitsy io. Ina ny vakintsika tao amin'ilay Esea 5:50 sy ny faharoa hoe ny tanany Yahva dia tsy fa mavonjy ary ny sofiny tsy ladalovina fahamarina. Fa ny heliko ireo ny hevitra mamosaraka tamin'Andriamanitra nareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo dia tsy mihaino anareo izy. Izany hoe io Andriamanitra Abrahama io zany dia miantso anao mihitsy hoe tsy haino anao mpanota zany izy. Raha vao novainao io anarany io dia efa mpanota ianao ary izay no nandringana any Israely ihany. Raha vao novainao io anarany io dia efa nanota ianao satria ny teny ny mpaminany Israely ihany hoe ny voninahitro tsy meko ny hafa mihitsy ka tsy ekeny io Andriamanitra io mihitsy zany hoe anarana hovaovaina izany. Raha vakintsika ny boky ny dity folony jiosy raha niresaka tamin'ny Israely ihany izy tamin'izay fotoana izay ka nanome ny fanekena voalohany izay ny fanaovany tamin'ny zanak'Israely dia izao ny voalaza ny lana hoe aza manana andriamanitra hafa fa izao rery ihany.
zay ny voalaza ao anatin'ny didy folo ny Andriamanitra io mena ny zanak'Israely. Zany hoe tsy ekeny mihitsy zany isy Andriamanitra hitobily anazy any na hovainao ny momba anazy. Rehefa iaiavanao anarany dia iaiava hatramin'ny farany. Ataovaka itsika amin'ny bokin'ny Exodosy, Exodosy toko fa 20:1 sy ny 4 ary ny 7. Dia nilaza zao teny rehetra zao Andriamanitra ka nanao hoe ty le tenin'ny Mose ty a. Ary raha vao mino any Abrahama ianao dia mino any Mose satria Mose sy Abrahama mitovy. Andriamanitra ray naniraka anazy mianaka. Ary raha vao mino any Mose ianao dia mino any Abrahama dia mino an'ity tenin'ny Yahva ty, le Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Mose. Fa izao ny tenen'ny tato. Dia nilaza n'izao teny izao izy ao amin'ny bokin'ny Sefer Torah ny Jiosy. Araka ny Exodosy toko 20 hoe Shemot chapitre 20. Shemot moa zany dikany Exodosy amin'ny teny Hébreu. Izao ny hava-Andriamanitrareo izay nitondranao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta tamin'ny trano nandevozana. Eo aloha zany dia efa nametraka ny définition io Andriamanitra Abrahama io fa io Andriamanitra io dia nitondra ny zanak'Israely nivoaka avy any Egypta tao amin'ny trano nandevozana anazy. Apetraka aminareo rehetra izay miantso ny Andriamanitra anareo any nareo hoe nareo ve ilay andevy tany Egypta sa ny Israely any? Manontany tena daholo amin'izay rehetrarehetra na malagasy io na anglisy io na frantsay io na afrikana io na arabo io na sinoa io na japonais na amerikana hoe ianareo ve ny voalaza tamin'ity teny ity sa hafa? Dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa ilay Andriamanitra dia tao amin'ny Israelianina mihitsy no niasa araka ny tenin'Andriamanitra Abrahama tamin'ny Mose hoe izao no hiava-Andriamanitra ao izay nitondranao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta tamin'ny trano nandevozana. Raha ity teny ity zany dia mazava fa izay andevo no miaraka aminy ka andevo tany Egypta. Ka ianareo ve mba andevo tany Egypta? Ianareo rehetrarehetrareo ve mba nisy andevo tany Egypta? Fa izaho manokana aloha dia milaza fa tsisy andevo tany afa-tsy Israelina rery ihany ny andevo tao Egypta. Araka ny voalaza ny tenin'ny Andriamanitra ny Abrahama ary ny soratany dadabe Mose. Fa i dadabe Mose izay tena mpaminan'Andriamanitra dia niteny fa io Andriamanitra io dia nitondra ny zanak'Israely niala avy any Egypta tao amin'ny trano nandevozana. Raha amin'ny andininy 7:20 mantsy ny Exodosy 19 andininy 1. Tamin'ny volana fahatelo taorian'ny nialany zanak'Israely tany amin'ny tany Egypta dia tamin'ny andro zany no natongavany tany amin'ny efitra Sinay. Ao amin'ny efitra Sinay zany zareo amin'io, zareo Israelianina zany. Dia tao amin'io efitra Sinay no nanomezany dada Yavan'ilay didy folo any zareo any Israelianina. Dia reto Israelianina reto zany lay satria ilay nivakiko tao amin'ny andininy ao amin'ny toko 9 teo. Reto Israelianina reto zany lay andevo tao Egypta dia ireo ilay nentina nivoaka. Io izy ny dada Yava hoe izaho no Yava-Andriamanitra ao ilay nitondranao avy any amin'ny tany Egypta nivoaka avy ao amin'io trano nandevozana io. Mazava zany fa ny mahafantatra an'io Andriamanitra io dia ny Israelianina. Noho izany tsy maintsy ny bokin'ny Israelianina ny jerevantsika ny momba azy. Fa tsy azy hoe ary amin'ny boky tsy fantatra ary. Ka misy teny hoe izy io mba mahafantatra an'io Andriamanitra io fa nisy ny teny tamina ny resaka tamina misy ny seho tamina. Aza miditra amin'izany fa ny teny marin'ny Abrahama kosa dia misy mazava hoe izao ilay Andriamanitra Abrahama ilay nitondranao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta. Nietsona zany Andriamanitra Abrahama zany Yahva nietsona taminy ao amin'ny bokin'ny Jiosy. Dia izay no tonga amin'ny teny hoe io anaran'ny Yahva io dia misy an'izao teny izao ao amin'ny andininy 7. Aza manana andriamanitra fa izao Yahva ihany. Zarery zany no Andriamanitra ao Yahva no anarako dia aza asiana andriamanitra hafa intsony ankoatrana mazava-be izay. Eto zany Elia dia miteny amintsika mihitsy hoe aza miantso andriamanitra hafa intsony ianao fa ny anarako efa hainao Yahva no anarako. Ka aza miantso hafa intsony ianao. Nanina nefa nareo ny antso hafa? Dia misy mantaiza moa ilay antsonareo? Dia samy mandinika e. Aza efa nanome santionina ny teo. Misy miantso hoe ala. Tsy izay ny anaran'ny Andriamanitra araka ny voalazan'ny soratra masina any Jiosy. Misy miantso hoe Jehovah. Tsy izay ny anaran'ny Andriamanitra io.
araka ny voalaza sotra masina ny jiosy bokyny Abrahama sy bokyny Mose sy afiatoran'ny jiosy. Misy miantso hoe Jehova tsy izay ny anarany io a, misy miantso hoe Yahvé tsy izay ny anarany io, fa ny anarany niantsony Abrahama azy sy niantsony Mose anazy dia mazava be hoe Yahvá. Zay mahafantatra azy tsara mihitsy zany Abrahama zany, mahafantatra azy tsara mihitsy. Andriamanitra Abrahama izy, Andriamanitra Mose izy, fa i Mose moa tena nizingizina mihitsy ny amin'ny fahalalana azy, tena fantany tsara mihitsy. Satria raha miteny hoe Andriamanitra Abrahama dia mahafantatra azy Abrahama, Andriamanitra Mose dia mahafantatra azy Mose. Iza ny anarany? Yahvá no anarany. Dia ahoana nefa nanao nanova? Fanontaniana apetraka aminao, nanina anao nanova? Iza no teny taminao vao io? Iza no teny taminao hoe hovainao io? Fanontaniana apetraka aminao rehetrarehetra mihitsy izay. Fa tsy moramora amin'ny Andriamanitra Abrahama izao zavatra nataonao zao, satria efa teny izy hoe aza manan'Andriamanitra hafa fa izarery ihany, ary namafitsina zany tamin'ny boky mpaminany araka ny tenin'ny mpaminany, ary boky nisy afaka itsika miaraka indray boky nisy dia manasanao foana miantso anao anaraka an'le teny Isia 48:11 48:11 48:11 izao ny voalaza: no ny tenako, eny no ny tenako ihany no avaoko an'izany, indrisy lotoina ny anarako, fa ny voninahitro kosa tsy omeko ny hafa. Tena lotoina mihitsy ny anarany dada Yahvá, lasa novainareo. Raha Yahvá ny tokony hiantsona azy, mandiny teny nareo nanina ny novainareo anarana io, fa efa navy aiza, iza nanomenareo an'io? Valy teny menanao a ny adverseran'io Andriamanitra Abrahama io nanomenareo an'io. Ilay natonga ny dada Yahvá tezitra foana hatramin'izay. Ary vokatry ny atezerany dada Yahvá amin'izay a, teo amin'izay nareo nanararoatra. Rehefa tezy dada Yahvá dia nisitaka tamin'ny zanak'Esy, tsy nety niaraka tamin'ny tsony a, teo amin'izay nareo a ny olombelona tena nampalahelo mihitsy ilay zavatra niseho. Nalain'zareo amin'izay dia namorona anaran'Andriamanitra amin'izay izy. Teo daholo ny voan'ny anarana be dia be natsoinareo olombelona. Oka daholo ny karazan'Andriamanitra be dia be. Indrisy mampalahelo. Zany hoe nararotiny sasany le fisitany Yahvá malala tamin'ny zanak'Israely, Yahvá ilay Andriamanitra Abrahama, ilay Andriamanitra Mose. Rehefa niala tamin'ny zanak'Israely izy fa tezitra dia nararotina amin'izay ilay fialana, satria tsy nahafantatra azy intsony ny zanak'Israely, dia nararotina koa ilay tsy fahalalana, dia novaina amin'izay ilay hoe Allah, Jehova, Yahvé sy ny maro samihafa izay tsy voatanisy. Misy mamorona be dia be any, fa reo moa no tena malaza reo, dia izay natonga ny hoe tia ny santionany ity, fefa be dia be zany ankehitriny. Mampalahelo, mendrika ny potehany izao tontolo izao, ary tena rary ny raha ho potehana amin'izay nareo, rary. Zany hoe efa iza moa anao zany mianatra amin'ny teniteny takan'ity. Ity natao hoe zandry ny Yahoshua, ilay iraka ny Yahvá, ilay misolo tena n'ilay Andriamanitra Abrahama, Yahvá no anarany. Ilay nambaninareo sy nataonareo tsinitsininy, ty izy ty, tsy matinareo zany anarana zany. Olombelona ihany nareo ka mipetratra. Fa ny tompony aina no miresaka aminareo, ary ny tompony fanahy. Tsy moramora zao nataonareo zao. Naninona nataonareo an'izao ny Andriamanitra maro? Manao revitra eny aho hoe rehefa tsy teo rigana, raha tsy teo aripaka, verena amin'ny Yahvá nareo. Fa tsy misy manam-pahefana amin'ny teny tany ty fa tsy Yahvá rery ihany. Izy ny Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Mose. Manolo anao hitodika anao riverina mba tonga zay. Isy toko fa ino moa zany? 4:20 no vaketsika. Isia 64 hoe
nanomboka tsy misy niantsonarany dada iavantsony ny olona satria tsy afaka miantsona rantsony satria tsisy famonjeny intsonany zanak'Israely. Tsy misy afaka miantso ny anarany. Isaia 64:6 tsy misy miantso ny anaranao na mifohy fikitra aminao fa efa nanafina ny tavanao taminay ianao ka nandevona anay noho ny amelokay. Tsy afaka miantso tsony ny anarany dada iavany olombelona dia ny Israely anina. Tsy misy miantso ny anaranao tsony na mba hifoha maraina ka hifikitra aminao. Ina ny antony? Nafeny dada iavany tavany ka tsisy afaka miantso azy, tsisy afaka miresaka aminy. Zay ny zava-misy zay. Nampalelo ilay tantara. Tena nampalelo mihitsy. Dao antsika jery tenin'Andriamanitra fa vokatry ny atezerany dada iavaza dia mbola nitoy ihany ny teny hoe tsy nahafantatra azy tsony hatrany amin'ny zanak'Israely. Dao nefa vakitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Jeremia 4:22. Jeremia 4:22 dia miara-mijery antsika zay. Jeremia 4:22. Inge vakitsika ny teny. Jeremia 4:22. Fa adala ny oloko izao tsy mba fantany, tsy fantany tsony dada iava. Zaza tsy misy saina izy, tena tsy misy saina intsony. Very zany ny fahalalana ny dada iava, sady tsy manam-pahalalana. Raha ny anao ratsy dia enda izy, fa raha ny anao soa kosa tsy fantany tsony. Mazava zany ny teny eto fa tena tsy mahafantatra ny dada iava tsony ny zanak'Israely. Teo ilay nararotina amin'izay. Ary ny zava-doza azy, raha sendra misy miantso ny anarany dada iava dia nitenenina hoe aza miantso an'izany tsony fa so maty eto ny hafarany. Maty mihitsy ny hafarany. Raha vakitsika ny bokin'ny Amosa 4:4 ngaman'izy enao vakitsika zay. Amosa 4:7. Vakitsika kely amin'arany ao soa. Amosa izay misy an'izany Amosa zany. 4:7 dia manomboka amin'ny 7. Hoe teto no nahatonga ny olona nanararoatra nanovany eo amin'izay dia ny olona tsy matahotra ny eo Andriamanitra Abrahama mihitsy. Amosa 4:7 ka hatrany amin'ny 10. Ary raha misy folona sisa ho an-trano iray dia samy ho faty ireo. Io zany ilay ozina hoe ho ataoko maty mihitsy nareo androany, ho enjehako mihitsy ireo sy dada iava, ho vonoko nareo. Ary ny havan'izay matina izay mandevona azy dia ambetany faty ka dia tondra azy hiala ao an-trano. Hoe avoaka zany ilay faty zany satria maty ireo. Dia hiteny amin'izay ao anaty trano hoe mbola misy ihany va ato aminao, zany hoe mbola misy olona maty ihany ve ao. Dia hoy izy hoe tapitra, dia ho valiana hoe manginona re fa tsy tokony ho tonoina ny anaran'ny ava. Hoe aza tonoina ny anaran'ny ava fa raha vao tonoina dia maty ao indray tsika. Zany hoe tena tsy misy fahefana hiantso ny anarana tsony fa tena lasa danger de mort no miantso anazy. Raha ho an'ny zanak'Israely, nanomboka teo ny Israelianina ilay tsy nahafantatra azy tsony ary tsy nahalalana azy tsony. Ary tamin'izany fotoan'izany tokoa dada iava no nanao ny lehilahy minasa hoe ny oloko hafantatra ny anarako dia izay hitenenako hoe ity aho. Satria ny Israelianina efa tsy afaka hafantatra intsony noho ny amiatezerany dada iava dia nipoteny mihitsy ny fahalalana azy ka vita ny dada iava hatrany amin'ny naniraka Nebokadnezara hanapotika ny tempoly izay misy azy. Vita ny hatrany amin'ny fanapotenana ny tempoly noho ny amiatezera. Ka rehefa tsy teo potika ohatra nanjony Israelianina, petra tsara ianao. Aza miseho anao mahery ianao no miseho matanjaka ianao fa tsy matanjaka zany ianao. Olona ihany ianao fa tadidio ary lehibe ilay mibaiko ny sainao. Fa ny foroniny ianao iavany namorona anao. Ilay dada malalaka, dada ny Elia zany. Ilay naniraka ny Elia. Dada izy ve Andriamanitra izy ve tsy atao dada koa. Dady fanajana anazy zany. Ary marina zany. Zay ny zavatra misy zay. Ka inona ny sary mipetraka zany amin'izao tsika miteny izao. Fa raha ny sary mipetraka dia hoe rehefa tsy afaka ny antson'io Andriamanitra intsony ny zanak'Israely tena
tafasaraka tamin'ny dada Iava araka ny teny hoe indro ny tanany avatsy fifa mavonjy ary ny sofiny tsy ladalovana fa mahary fa ny eloko areo no hevitra mampisaraka anareo ny Andriamanitrareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka tsy miaino izy. Izay teny izay dia porofo mitohaka amin'ny tendantsika fa tsy mety miaino ny mpanota io Andriamanitra io. Izany hoe raha vao novainao io anaran'io efa mpanota ianao ary tsisy Andriamanitra miainanao izany io. Tsy miainanao izany io Andriamanitra Abrahama io, reraka ao fotsiny ny antsomantso tabataba anao zo fihetsiketsena maketsimaka fa tsy miainanao izany io Andriamanitra Abrahama io zany. La ny andro io fotsiny ianao. Fa raha Andriamanitra tsy izy dia miaino anao. Fa nazafaiko hoe ary io ngery natesitra ny dada Iava. Io no natesitra anazy. Ny fihetsoan'Andriamanitra tsy izy natonga ny atezerany. Dia zao nefa samy miantso Andriamanitra tsy izy daholo nareo, nefa manome Andriamanitra Abrahama. Aza manontona ilay Andriamanitra Abrahama na Andriamanitra Mose rehefa tsy teny hoe Iava ilay anarana, fa tsy izy daholo ny ankoatran'izay. Tsy izy. Kategorika mihitsy ny Eliam teny fa tsy izy. Ary rehefa tsy izy dia tsy izy. Ianao no mila mieritreritra sy mandinika amin'izay manaraka amin'ny marina fa tsy ianao no mbola iziriziry amin'ny zavatra tsy mety ataonao. Samy tonga sainy. Fanavotana fanahy fa tompon'ny fanahy io Iava io. Ary izy nilaza fa ny fanahy izay manotra dia ho faty. Rehefa teo faty izany ny fanahinao mipetraha ihany amin'io anarana tsy izy io ianao. Ezekiel 7:24 hoe ny fanahy izay manota, izany ny fanahy izay mbola miantso Andriamanitra tsy izy dia ho faty. Ary rehefa natoroka anao ny antony natonga ilay anarana nipotra, rehefa nanomboka tezitra io dada Iava io dia niovana izy. Indao aloha jevantsika koa ilay hoe ny fanahy izay manota no ho faty dia ny anankiray ilay hoe ny rano mihitsy Nebokadnezara nandoro ny tempoliny. Mampatsifika anazy teknisiana na somary adiniky kely zany izay sary izay. Dao tsy aloha jery an'ilay hoe Ezekiel 18:4 zany no vakitsika voalohany. Ezekiel 18:4 indro ahy ny fanahy rehetra, toy ny fanahy ny ray dia toy izany koa ny fanahy ny zanany, samy ahy daholo ireny. Ny fanahy izay manota no ho faty. Izany hoe raha misy fanahy manota zany dia ho faty io fanahy io. Ka fahotana ny natezitra n'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely, ny fahotan'ireo zanak'Israely nanompo Andriamanitra tsy izy, niantso Andriamanitra hafa. Tany dia fatezerana, potika, fampitehana. Rehefa tsy teo potika ianao fa andro farany zao, velamy Andriamanitra tsy izy. Iverenina amin'ilay Andriamanitra Abrahama antsoiny anarana hoe Iava. Iverena amin'ny Andriamanitra ny Mose ilay antsoiny amin'ny anarana hoe Iava. Fa raha ihany ny Andriamanitra izy mianakare. Tena fitiavana izany teneniko izany. Fitiavana ny te-hamonjy anao satria manino? Efa mandeha any ny loza amilanareo olombelona. Efa misy eo ambony lohanareo, efa misy eo ambanin'ny taninareo, efa misy eo akaikin'ny tongotronareo. Efa mandeha ny daholo ny loza. Dia teny amin'ny rivotra efa misy. Feno loza amin'ity taninareo ity amin'izao tenenako izao. Ny fikapoana eny aminao sisa ny andrasanao. Rehefa tsy hitodika ianao dia amely ireo. Dia mbola misy fotoana maizany fiainana. Fa fitiavana izany ataon'ny Elia zany. Tena fitiavana izany. Mbola misintona anao foana hoe mba miverena fa ampy izay. Nanome porofo za. Nomeko mihitsy hoe ity daholo ny fotin'ilay izy. Tatony na voanareo. Mbola jerevantsika daholo izany rehetrarehetra izany hoe menoa ny tenin'ny mpaminany Israely ihany. Daholo hoe jerevantsika hoe tena ny potehiny dada Iava amin'izay hatrany amin'ilay tempoliny. Raha vakitsika ny bokin'ny Jeremia film izy 52 amin'izy. Jeremia 52:11 angambany izy hoe potehiny dada Iava mihitsy ny tempoly tao Jerosalema. Hoe Jeremia 52 angambany izy indray zao. Teo amin'ny andininy hoe vakitsika manomboka amin'ny andininy fafiry. 52:7 ka hatrany amin'ny Jefia France 7, 8, 9, 10, 11 angambany izy. 10.
ovakitsika andidiantsika eo ny avaran'izy zay. Ary nisy voabanga ny tanàna dia nandositra alina ary ny miaramila rehetra ka niala tao an-tanàna tamin'ny lalana mankany amin'ny vavahady tany elanelan'ny mandaroa izay eo anilan'ny sahany mpanjaka, fa ny kaldianina no manodidina ny tanàna ka nandeha tamin'ny lalana mankeny amin'ny tany ay. Ary ny miaramila ny kaldianina nenjika ny mpanjaka ka natratra ny Zedeka teny amin'ny tany ay, ary Jeriko dia niparika nandao azy ny miaramila ny rehetra. Ary voasambotra ny mpanjaka ka nentina niakatra ho an'ny Babilôna, ho any amin'ny mpanjaka ny Babilôna tao Ribla any amin'ny tany Amata, ka dia notsaraina tao izy. Ary ny mpanjaka ny Babilôna namono ny zanakalany Zedeka teo masondrainy, ary ny mpanapaka anjodina koa dia nivonoany tao Ribla. Ary nompitsiry ny mason'ny Zedeka dia nafatotry ny mpanjaka tamin'ny gadra varana izy sy ny maro samihafa. Io zany hoe nivonoany zareo esa moa hoe amin'ny 720 roambinifolo no toizatsika. Ary tamin'ny andro 10 tamin'ny volana 15 tamin'ny taona 720 nanjakan'ny Nebokadnezara mpanjaka ny Babilôna dia tonga tany Jerosalema Nebosaradana lehibe ny mpiambina mpanompo ny mpanjaka ny Babilôna 720 ka nandoro ny tranony Ava sy ny tranony mpanjaka mba amin'ny trano rehetra tany Jerosalema, dia ny trano lehibe rehetra dia nodorany tamin'ny hafa avokoa zay, satria dada Iava mihitsy naniraka anazy hoe zany nadory. Rehefa tehitra zany hoe dada Iava io dia tonga amin'izany sary zany, ary miomana ny dikan'izay. Io ny proof fa nitapahany mihitsy ny fifandraisana tamin'ny zanak'Israely, naseny doriny Nebokadnezara mpanjaka mihitsy izy. Zay le nikatra amin'ny Jeremia 5:20 no ke vitsarivatsika izy teny zay. Jeremia 5:20 hoendro Nebokadnezara mpanompo manoko amin'dininy 9. Koa izao no lazainy Iava tompony maro noho ny tsy hinonareo ny teniko ry Israelianina, satria Israelianina io resany io, dia indro ampanalaiko ny firenena rehetra any avaratra sy Nebokadnezara mpanjakany Babilôna mpanompoko. Azay ny fampanompony mihitsy nefa zata sady olona mpanompo sampy io no tena biby be mihitsy. Hoy Iava, ary entiko amely an'ity tany ity izy sy ny mponeto mba amin'reto firenena manodidina rehetrareto, ka aringako tokoa ireo ka ataoko figagana sy zavatra mampisitsitra sady rava mandrakizay. Ary dia atsahatra eo ny feo mifaly sy ny feo miravoravo sy ny maro samihafa zany. Eo zany hoe nasainy dada Iava nobataina avy any mihitsy Nebokadnezara hoe asio io dia poteo reo Israelianina reo, dia poteny Israelianina tokoa ary poteonareo Babilônianina io Israelianina io. Dia tonga tokoa izy moa i Nebokadnezara mpanjaka dia nanapotika ny tanana ny Israelianina, dia nidorany rehetra any amin'ny tranony Iava mihitsy nidorany. Navelany dada Iava nidorana amin'izay hoe dory io fa tsy araka amin'ireo intsony zay. Zany rehefa teritra io dada Iava io. Ianao ve tsy tonga saina amin'izany hoe ianao efa fantatra hoe nana fa Iava ary ianao efa mpanota, mpanao ratsy. Ny ataon'ny Elia tsy misy olona manao ratsy intsony miaraka amin'ny Elia zany, fa olona parfait. Ary efa manarivony zany olona parfait zany zay miaraka amin'ny Elia, amanarivony. Ary efa be dia be nefa maniry teo tonga amin'izany. Zany ny etsokonao hoe ianao ve mbola te hiady amin'ny Andriamanitra Abrahama ihany, mbola te hiantsy ady aminy nefa voapolofo aminao fa tsy izy anie io ohatsonao io. Andriamanitra tsy izy anie io ohatsonao io, mbola tsy tonga saina ihany ve ianao? Anjaranao ny mieritreritra, fais ton choix. Na ianao hiady amin'ny Andriamanitra Abrahama io dia tsy izy ihany no ataonao ary, na ianao tonga saina dia hiverina, dia verena miaraka amin'ny Elia. Andao hiaraka amin'ny Elia amin'izay ianao. Elia ilay nendrasan'ny Israely, fa zany Elia zany mpanala olona amin'ny fahotana, mitondra olona ho tsy mpanota intsony ary mitondra olona ho lasa parfait tahaka ny Elia parfait. Atsony ianao hitotika rehefa any amin'ny dada Maria Iava, Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Mose. Reo zany le teny nomeko anao reo hoe tanteraka ny teny fa rehefa tezy dada Iava
tena nypoteny ny fiarahana aminy ary teo nararotina am'izay satria efa tsy misy tsony ny tempoly dia tsy afaka miantso an'le anarana tsony lozika be zany ko tao amin'ny tempoly ny etsonan'io anaran'io dia lozikany tsy fahalalana anazy lozikany tsy fahalalana anazy dia novainy olona am'izay le izy satria io tantara io tany amin'ny taona moins 500 tany hoany io tantarany natongavany Nebokadnezara io tao moins 590 teo dia nanomboka ny déportation ny zanak'Israely zany hoe natao sesitany esclave dia nitoyny nandeha tao amin'ny zareo medianina persianina niditra ilay koa reny niditra ny grika niditra ny romanina ary taty aorindrinany romanina niditra ny arabo ary teo na tonga ny famoronana n'le anarana ihany koa satria hoe rava le anarana dia namorona koa ny arabo namorona ny anarany hoe ala izy tahaka ny katolika romanina namorona hoe Yahvé tahaka ny protestanta namorona hoe Jehova samy ara namorona ary niforona dao naran'Andriamanitra be dia be rehetra zay efa tsy haitsika intsony nisy ny amin'ity tany ity samy nanao daholo ny rehetra rehetra zay natonga nanana profeta ity ilay marina miverena amin'ny marina daholo miverena ao amin'ilay marina daholo fa ampy izay tsy marina nataonareo zay ary lazaiko anareo fa tena fitiavana zao fitiavana ny hamonjy olona hanavitra olona amerina anareo any amin'ilay tena nahary tongotra aman-tananareo fa ny mpanota zay voalaza fa mpanotany dia tena ho faty ho any amin'ny elongena ho any amin'ny l'enfer l'étang du feu ho any amin'ny afo mirehetra mandrakizay ianao fa mbola io Andriamanitra Abrahama io no teny azay hoe ho alefako any ny mpanota izy mihitsy no teny azay tamin'ny alalan'ilay mpamina ny farany hoe Yahoshua no anarany jerevantsika io histoiran'ny mpamina ny farany io ary aza miteny ary izy moa ianao io ho fantatreo ihany ny tantarako faro fotsiny teniko fa mamonjy ianao zao tiako atongavany zao soa ho anao zao izany tsy maniry ho afaka amin'ny fahotana atrereo zay niaraka taminao na afaka anao tamin'ny fahotana ove tsy mbola mangalatry ihany ianao ove tsy mbola miteny ratsy ihany ianao miaraka amin'izay nitomponao hatramin'izay ove tsy mbola mijangajanga ihany ianao jangajanga ngenao io manambady be dehibe io jangajanga ngena c'est de l'adultère fijangajangana zany raha nanamboatra ny olombelona Andriamanitra dia lasy vavy nanamboarana anazy ary ny tantaran'ny Abrahama dia milaza mihitsy fa hiady masaiva ny razamben'ny olombelona vady izy ireo ray ny vadin'ny Adama dia Eva ary ray ny vadin'ny Eva dia Adama ko mahina tsy miverina amin'io nareo raha tena Andriamanitra Abrahama no Andriamanitra nareo lasy vavy namorony anazy dia lehilahy ray manambady vehivavy ray ary zay no original zay fa niditra ny fonareo no mahatonga anareo manambady be dehibe io olona maditra zany mpijangajanga zany mpangalatra mpijangajanga ny mpanao ratsy mpijangajanga rehefa novaina le anarana dia efa mpanota zany ary ny mpanota ho vonon'Andriamanitra i Abrahama io Andriamanitra i Abrahama io mihitsy ny amono anao tena miteny anareo mihitsy ny efa fitiavana ho azo tsy misangy io Andriamanitra i Abrahama io izy no Andriamanitra verina amin'ny daholo zay rehetra miantso anazy iaiavano anarany ary tsy manota intsony zay miantso an'io Andriamanitra io tahaka ny Elia tsy zay rehetra efa niaraka tamin'ny Elia satria zay miaraka amin'ny Elia zay nananarany hoe Elia iaiavano ny mpaniraka azy dikany El dia Andriamanitra solo tena ny Andriamanitra ia mandendeny atao hoe Elia raha zavy za manavitra ny rehetra rehetra io izao tontolo zao nge zao avotako zao engane mba isan'ilay klasy ny teo vovonjy ianao engane ko nisy ao anatin'ilay klasy ny teo afika ianao fa ity ny famonjena anao zao teniko zao maizy ianao mitodika dao anaraka ny Elia anaraka ny dada iaiava satria Elia nitondra anao any ho afika ianao rehefa manaiky an'izao famonjena zao jereo no rehefa miaraka amin'ny Elia fa manarivony anie njaranao mba miditra koa mba vonjeko koa ny fananao fa ny fanampanota ny atao hoe mpanota dia ny olana novan'io anaran'Andriamanitra io dia efa mpanota ianao fa mpanota ianao zay ny mpijangajanga mpanota ianao zay manambady be dehibe mpanota ianao zay mpiteny ratsy mpanota ianao zay mpisoloky mpanota ianao zay mpamono olona ianao mpanota ianao zay mamosavy olona ianao manota ianao zay
manao zay animba olona ianao, mpanoty ianao zay. Andriamanitra mampanoty miaraka amin'io fa mahatonga saina. Fa ny Andriamanitra Abrahama kosa ny tsy tia fahotana, ary mahakala ampanota mihitsy izy vao nivakitsika teo. Zay ny fiafarany teliko a, mazava tsara aminao, porofoko aminao fa fitiavana zany. Ny Andriamanitra Abrahama zany tsy fisangy zany. Aza misangy an'izany ianao sy anao sahirana. Olombelona ianao ka mipetra tsara, fa tsy fisangy zany Andriamanitra Abrahama zany. Izy tena be fitiavana fa tsy azo rorotina. Ny fampianarana antsika manaraka indray hoe ahoana mihitsy ny tenin'ny Mose indray mikasika ny amin'ny mpaminany. Mpaminany iza ny tokony ho arahana sy fihainoana teny. Izay no jerevantsika indray amin'ny manaraka izay. Fa eto antsika dia mahita mihitsy hoe efa tsy mety intsony ilay izy. Tena efa diso be ny Andriamanitra anao. Porofon'izany ianao mpanota io. Porofon'izany ianao tsy mety tanteraka io. Fa ny olona izay miaraka amin'io Andriamanitra io, izay no tonga nazo namonjy ianao, mo tonga tanteraka ianao. Fa io Andriamanitra io mihitsy tsy tia olona maloto, tsy tia olona mpanota. Vao nivakitsika teo izy, horingana ianao rehefa mpanota ianao dia horingana ianao. Ary rehefa tsy mbola ringana ianao amin'izao dia hoatsipy ianao rehefa maty any amin'ny farimy rehetra avy, any amin'ny feu éternel, mamono ianao tsakijana. Zany ny toerana famonoana amin'ny fanahy. Izay no misy angaha zany, ka izay ny tenin'ny mpaminany farany. Tenin'ny mpaminany farany taona izany meko anao zany. Yahoshua ilay mpaminany farany. Mpaminany Israelianina, araka ny tenin'ny dada Yahva hoe mpaminany Israelianina no henonao ary ho arahanao. Izay ny amarantsika anazy. Deutéronomie 18:15. Deutéronomie 18:15, mpaminany Israelianina no henonao. Anatin'ny Sefer Torah Jiosy zany. Vakitsikesa dia amarantsika anazy. Izay no jerevantsika indray manaraka hoe raha ny lalàna zany dia tsy maintsy ato amin'ny Israeliana eto ihany ny azo arahana ny teny. Zareo Israeliana ihany tsy maintsy henona teny, fa ny ankoatra izay dia tsy mahazo. Deutéronomie 18:15, eo avarantsika ny teny ho voninahitra dada Yahva sy Joshua. Mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny rahalanao tahaka ahy. Zany hoe mitovy aminao izy Mose, ka izaho taranaka Israelianina. Israelianina ohatra anaty dikan'izay. Hitarika an'izareo izy ireo any anefitra amin'ny fotoana io. Dia izao, no hatsanga ny avy Andriamanitra ho anao, ary izy no henonareo. Izay, io mpaminany Israeliana io ihany zany no azo henona zany. Fa raha vao tsy Israelianina dia tsy azo henona. Refeso indray ny mpaminany miresaka aminareo. Iza ny mpaminany miresaka aminareo? Dia samy mandrefy ny azy tsika. Ianahy zao dia tena mpaminany Israelianina mihitsy ny ihany no arahako hatramin'ny farany. Araka ny tenin'io Andriamanitra Abrahama io. Izay no hoe tenin'ny Andriamanitra Abrahama Yahva, ary Andriamanitra Mose Yahva. Mpaminany Israelianina. Izay no jerevantsika sy ny tohin'izay satria fahonjena mandrapahatonga antsika any amin'ilay mpaminany farany izay atao hoe Yahoshua no anarany. Fa zany ny tena mpamonjy zany, mpanavitra zany, iraka farany meny dada Yahva ho amin'ny fanavotana ny olona. Dia miraso antsika etra izay nandresy nanaraka, ho tahiny Yahoshua ny antsika etra rehetra, ho tahiny dada Yahva. Satria tao amin'izany Yahoshua zany nazona ny famonjena. Izay ilay ho hazavaintsika mihitsy izay. Ho ampahafantarana antsika tena nisy mihitsy ny lamin'asam-pamonjena. Ary ho jerevantsika hoe nakaiza ty tenin'ny dada Yahva ty, raha monjy ny olona izy, aiza ny teny misy anazy. Efa mazava fa tao Israel. Satria Andriamanitra Abrahama izy dia lasa Andriamanitra Mose. Io zany ary amin'ny taranak'i Abrahama nakany amin'ny Mose no misy anazy. Satria ireo no nafantatra ny anarana. Ary ny Andriamanitra Mose, rehefa mino amin'ny Mose nareo dia tsy maintsy mino ny Andriamanitra Mose. Ka ny Andriamanitra Mose dia ao anaty Sefer Torah. Ary ny Sefer Torah dia miteny hoe Yahva zany Andriamanitra zany. Fantina mipetraka hoe inona zany no tokony atao rehefa resy lahatra. Dia arao foana ny fampianarana. Fatoranao dony atonao fa zao ny teniko aminao manarany Elia. Atrany andao iaraka amiko.
hoe za hamonjy ny fanahiko hoe za tsy hamonjy tsy hanarin'ny fanahiko fa hamonjy andaozy hamonjy ny fanahiny miaraka amily adaoly am'izay manerana azo tontolo zao onjeo ny fananao fa ny fanahy zay manova anarana dia ho faty ozy dada iava araka ny teny ny mpaminany Ezekely mpaminany Israelianina zany ary ny mpanota rehetra tsy mihaino anareo zany ozy dada iava ary izy tsy azonareo terena fa tsy mihaino izy tsy misy an'izany hoe mivavaka dia mifona dia mivavaka dia mifona dia manao ny ataony dia mifona dia manao ny ataony tsisy Andriamanitra ny teny an'izany fa ny mpanota dia ho anefako any amin'ny farihy amin'ny atrafo ny teneny fandringanana fatezerana mirehitra zany ny miandry ny mpanota ohatra anareo io dia nareo mpanota rehetrarehetra amin'ity planeta terre ity mpanota daholo nareo ny mela rehetrarehetra tsy misy afaka na ny ray azana onjeo ny fanahinareo nao anaraka ny Elia efa afaka itsika dada malala iavao nambarako ny teninao ary tamin'ny fitiavana sy ny hery be avy any aminao ny nanam-porofona izay mbola ianao ihany koa ny manam-porofo satria teninao avokoa zao fa tena fitiavana ny teninao nampisino miariary amin'izay fa tenenao ny Andriamanitra Abrahama nasino miariary hatrany amin'ny anaranao ary nasino miariary natao hitapoko hitam-pirenena fa tsy mahay manota izay miaraka aminao zao Elia ny rahanao zao mihitsy ny vavolombelona sy izay rehetra efa nataonao hita maso manaraka azy dada iava malalo sambatra izay tafaraka aminao fa tena voasoratra ny amin'ny lanitry ny lanitra ny anarany tena avitra izy ary ho tonga soa ny amin'ny lanitry ny lanitra vonjeo izay mandre an'izao teny zao avoto dada iavao fa lo hivavaka izay trano tady anao vonjeo ny tsirairay avy fa tena fitiavana ianao tonga ny andro tsy maintsy ampahafantarana ny olona marina mba hiverenanao any aminao satria mandeha ny fandringanana efa mandeha ny mpandringana dada iavao vonjeo izay mbola azo vonjena avoto izay mbola azo avotana atao maimiaino izay mbola afaka mandre voninahitry no mandrakizay sorabetsaka dada mala iavao minarany aoso amen dia mirary esotsiketra samy tenao soa ho amin'ny fito iza fampianarana manaraka ary ny hatsarany dada mala iavangy ho aminareo tsiray avy ho amin'ny manaraka indrea vedonatao